lazao aminay izay andro atongavana izany ary izay famantarana ny fiavinao sy ny fataperana izao tontolo izao. Any firenena rehetra samy mandeha amin'ny anarany Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anarany naharintsika mandrakizay doria. mialohan'ny tena hoe anakatonantsika nyty resaka fampianarana momba ny anarana ity dia anao famitinantsika dia ijery hoe inona ny tena mazava-dehibe anazy eo amin'ny resaka ny fanahy, satria raha jerevantsika ny resaka mandeha dia misy ny olona mitory ahosoa isoa eoa isa manana anarana be be nefa dia tena mahasari-piarana azy tokoa io anarana io. Dia raisitsika fotsiny inge ohatra ny eo amin'ny matitoko vala amby roapolo andininy vala amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo izay milaza fa hoe anao batisa azy izay mampiady hevitra be ny olona moa izy ity hoe atao amin'ny anaran'le zanaka ve le batisa sa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina dia ndeha vakitsika le izy. Ary nanontany asoa nanatona ny teny taminy ary asoa nanatona dia nyteny taminy ka nanao hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Dia misy miteny tsy maintsy atao amin'ny anaran'ny zanaka, misy miteny amin'ny anaran'le zanaka, dia milamina mirindra zany le miravina le olana miravina le olana rehefa mahazo an'ity anarana ity, satria raisitsika zao hoe ataovy manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray mitaky anara-tsamrery ny anaran'le ray, le iray nahary lahy dia ia sy ny zanaka le iraka dia so dia ny fanahy masina le nahary vavy hoa zany hoe rehefa tambatra zany le anaran'le zanaka dia asoa ka raha amin'ny anaran'ny zanaka zany anao amin'ny anaran'ny ray sy zanaka sy vary fanahy masina dia mampilamina tsisy olana. Zay le mahatonga an'le tsara ny fahalalana le anarana, satria misy dikany nahoana mola izy ny hoe telo io matoy na verimberina io telo dia misy antony daholo ny zava-rehetra nitsangana tamin'ny andro fahatelo, nandainky ny telo i Petera dia nanontaniany indray ave rehefa aveo hoe tena tia ava ianao intelo, misy dikany daholy fa matomo miteny an'izany zavatra zany raha ho azavaina eto zany dia lava be fa misy antony daholo ny zavatra rehetra. Andro fahatelo dia ohatr'izay le izy hoe raha raisitsika amin'ny anarana fanaovana batisa fotsiny dia fa ho atao amin'ny anaran'izy aza ny batisanao zany atao amin'ny anaran'izy dia efa midika izany fa zavatra lehibe ny fahalalana zany hoe manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray ia dia sy ny zanaka so ary ny fanahy masina hoa dia atambatra le anaran'le zanaka zay avy amin'ny anaran'ny ray iahoa dia nomenan'le zanaka araka ny voalazan'ny Jaona dia manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Yasoa dia mitovy ihany zany. Ka misy zavatra tena hoe mahavarina tokoa ato anatin'ity soratra masina ity na ny baiboly rehefa tena mandinika azy tsika. Dia koa inge jerevantsika ny amin'ny apokalipsy ihany hoe manahoana ny zavatra tena hoe momba n'ity anarana ity ao amin'ny fiangonana fito zao jereva tsara eo amin'ny Efesosy apokalipsy toko faharoa andininy fahatelo ary manana faharetany ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Zany mila miaritra noho ny anarana io tsy reraka, zay misy dikany zany le zavatra lazaina fa tsara amin'le fiangonana Efesosy io. Dia mbola jerevantsika indray koa nge ry amin'ny ao amin'ny Pergamosy ihany koa le zavatra tsara ihany andininy fahatelo amby folo fantatra izay honenanao dia toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana ary mitana mafy ny anaraka ianao ka tsy nandany finoana ahy. Dia nilaza ihany koa izy ry amin'ny andininy fafito amby folo fa misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona fa tsy izay mandray azy ihany.
zany tsy fantatr'olona mihitsy io zany raha tsy efa raisinao mandinika soratra masina tsara ianao a zay vao tena fantatrao a le resaka anarana marina resaka anarana foana ny resantsika atao anatin'ity anara-tsamyrery de zavatra tena mahavariana ihany koa ary tena tahorana de zao koa jerevy tsara nke tomboka sekoa io anarana io raisitsika zao ohatrany hoe any amin'ny fanambarana ihany a boko ny fanambarana ny toko 720 jerevy tsara nke tena zavatra ohatrany hoe mafaly a sady mampatahotra satria hoe raha mijery antiny amin'ny zanak'ondry ny mpanaradia azy tsika de jerevy tsara amin'ny apokalypsy toko 720 a de jerevy tsara ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsanga teo tenimbotry ziona ary nisy 4,400 alina sy raha hetsy ny momba azy io le 144,000 samy manana ny anarany rainy tsy liny tsara mihitsy samy manana ny anarany rainy voasoratra eo amin'ny andriny ny anarany zany samy manana ny anaran'le zanaka sy ny anaran'le rainy zany hoe le avy amin'ny anaran'le rainy ihany nakana le anaran'le zanaka mahasamihana teso ka io mila tandremana tsara misy koa ary any voalaza hoe misy boky ny soratana ho an'izay miresaka ny anarana satria tena hoe miresaka anarana resaka 900 raha de misy anarana fitenenany ratsy ho an'le lafiny akavia zany a le 900 de ny lafiny akavanana fita amin'ny 700 zay manana anarana marina de jerevy koa amin'ny fanambarana ihany apokalypsy ihany zany toko 120 andininy 20 ary tezitra ny firenena maro izy ary tonga ny fahatezeranao sy fotoana itsarana ny maty sy anomezana valim-potomy mpaminany sy ny olo masinao izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe zay matahotra ny anaranao na kely na lehibe aty amin'ny faminaninany aty amin'ny testamenta vaovao ty fa ny amin'ny lafinilany kosa nefa de misy ary jerevantsika ngeny amin'ny lafinilany indray misy anarana fitenenany ratsy indray amin'ny apokalypsy toko 720 lohany de misy ny anarana fitenenany ratsy ozy izy eo amin'ny lohan'le bibidia zavatra tena hoe mahavariana ao amin'ny lafiny ankavia indray any amin'le 666 any zay misy hoe toko 720 de amin'ny 7 de nentina eny amin'ny fanao any amin'ny efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia volonjako feno anarana fitenenany ratsy anarana foana ny resaka anarana anaovana batisa anarana misy boky nisoratana ho an'ny zay voavonjy raha mandinika io zany tsika de tena base tena hoe fototra indrindra zay rehefa tsika zay resaka momba ny resaka boky nisoratana mahakasika an'izay mino anazy ao amin'ny iny mialohan'izay aloha eny de jereva tsika zay aloha ahoana mahakasika an'izay fa hatramin'ny fisamasoandro ka hatramin'ny filetehany de lehibe ny anarako any amin'ny jetilisa izy ary ny any amin'ny tany rehetra ho fandorana dedikazomanitra ho madio ny anarako fa lehibe any amin'ny jetilisa ny anarako iaho zany hoe misy zavatra tena tsy azo eritreretina mihitsy zany mahakasika an'ity anarana ity ho jerevantsika zay mahakasika an'izay resaka ina moa ty le hoe boky zay ary tamin'izany amin'ny malakily izy toko 7 malakily toko 7 andininy 900 ka hatramin'ny 700 ary tamin'izany ozy izay natahotra ny ao de samy resaka tamin'ny namany avy ary ao ny ainoka nandre izany ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana zay matahotra ny ao sy mihevitra ny anarany misy boky zany efa point ho anao zany zay boky misy karazana boky maro de tsara zany fatarina tena hoe ilaina le izy de azo atao ambany zavatra fa miteny ihany moa zany ny tenanay eto fa asakasaky zay eno tsaranay mampafantatra fa de tsika tsirairay avy ao amin'ny malaky zany iny le boky iny hoe toko 7 andininy 900 ka hatramin'ny 700 hoe misy boky soratana ho an'izay matahotra ny anarana io anarana io zany tena hitanao mihitsy hoe tena voaovaova io rehefa tena mandinika karazana veriko foana ny atao hoe baiboly dia karazana biblioteka boky maro be ary efa nilaza koa ny soratra masina fa fataro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara ina kory tsy midika andeha hanao fianarana be anao fa mandreraka indray fianarana be loatra fa azonao tao mamaky boky
filôzofia azonao matao mamaky boky magie fa tsy hoe andeha ampiarinao akory le boky magie azonao atao mamaky boky science fa zay zavatra masoanao zay tsy fanoratra amin'ny baiboly sy ny zavatra famarinana satria hoe nandinika soratra masina izy ireo izy na andro na alina ary na naporofona fa hoe na nandinika izy na marina zany na tsy dinionareo izy ny soratra masina satria ataonareo fa ao amino anananareo fiainana mandrakizay kanefa nareo tsy mety manatona tsy zany tsy mety mandinika ny olona fa tsy famezatsiny mola izy fa zany tsy midika akory de manana rariny ianao noho ny fahasarotan'ny fiainana ny fitadiavana satra rehetra fa voalaza amin'ny faminaninana fa andeha jerevantsika verenantsika ao amin'ny Osea 2:9-20 faminanina mihitsy hoe soroka amin'ny vava ny anaran'ireo bala hoy izy ka tsy tsarovana amin'ny anarany itsony ireo balako moa zany le lazainy hoe tompoko bala ihany koa le tompoko hoe gala demony koa zany midikany zay mira hoe zay ka mila mitandrina tsara raha ohatra ka resaka hoe finoana zany de manadiady ianao de mikaroka fa tsy hoe mionona fotsiny azony gasy ny boky de iny de fa ohatrany any malagasy le izy fa io zany misy boky be da be voasoratra amin'ny teny frantsay teny anglisy teny sinoa teny zay raha mahay ianao de dinio fa reny zany matona sina reny matona sina ny tour de babel na matona sina ny fitenenana de zay maha-olombelona endriky le nahary daholo ny olona ka mila enona ny fampianaran'ny olona tsirairay satria ao anatin'izay zavatra zay no ahafahana manao mamatatra ny marina araka ny voalazan'ny Isaia 2:20 ahoana ny amatatra izy nampianarana fahalalana didy nampitidy fitsipika nampitsipika kely ety kely ery zany hoe mila zany mandinika tsara io anarana io fampilaninany io anarana io nge tena zava-dehibe raha olona tena zava-dehibe ka io anarana vaovao io afa-tsy zay mandray azy ihany no afaka mandray anazy ary misy boky ny soratana misy faminanina momba ny anarany zany rehetrarehetra zany de profo fa marina ny anarana raha ohatra ka ahoana moa mamarana azy de averintsika ihany amarana antsika anazy karazana famitinana manko ty ary amin'ny Matio ary Matio 10 mandra-pafona ny lanitra sy ny tany 9:20 zay falazaiko aminareo marina tokoa mandra-pafona ny lanitra sy ny tany de tsy ho foana akory amin'ny lalàny na litera ray aza na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahateteraka izy rehetra de zay le izy efa tanteraka zany izy rehetrarehetra vola torina aloha zany ty tena ho fantatr'olo hoe zany tena narina marina litera ray ny sorina de ny ampy zanatsoratra na fangaro fa tsy nanaraka an'le alpha sy omega zay zanatsoratra tokony ampiasaina mety isy teny nge teny grika nge ny alpha hoe soratana tamin'ny teny grika tokoa ny testameta vaovao fa raha fa tena dinianao ny grika sy ny assyriana sy ny teny hebreo sy ny anina de ray ireo afa-tsy ny teny fanaovana mazina teny latina ka io zavatra io zany tena misy rehefa tena hoe alalininao sy mandaly ianao de hitanao hoe tena misy aindaly satana sy fitaka tady ty foana fa ny formule ny zareo de marina fangaro lainga marina kely 30 marina de 30 marina de 70 ny diso ka mitandrema tsara fa zavatra tena mijery an'io litera io fotsiny anao de misy io de ry ambany ary de ao anatiny de efa misy fanoherana jereny amin'ny salamo reny salamo abidi hebreu de misy an'le hoe jodandreny atao nefa testamenta taloha de mijery nefa anao any amin'ny testamenta boky hafa de efa hafa ndray ka raha mandinika ianao de hitatsika zany ohatrany hoe mesia halleluia ny taranaka fandimbiny zanak'Israely de hitatsika fa tena hoe tovy amin'io resaka anarana io daholo tena hoe filazany tsara ny anarana fa mpamonjy miteraka miteraka mamaky fotsy zao tsika hoe andehantsika vaditsika hoe naterahan'le Messia ndray naterahany ozy izy tamin'ny teny tamin'ny Marisy amin'ny Matio 1 ary sa vadiny le lehilahy ka vita Maria vadiny ozy izy de ataonao ny anaraka teraka zazalahy izy ary ny anarana atao Matio 1 andininy faraiky amin'ny 20 ka teraka zazalahy izy ary ny anarana ataonao YHWH izany hoe ao any mpamonjy de raha raisitsika fotsiny zany zao raha ohatrany hoe le Jehovah sy le Jesosy inona ny ifandraisan'le Jehovah sosy ndray je fotsiny itovizany ndray hova ndray sosy samy hafa fa je fotsiny nefa io le litera novaina araka le voalazan'ny Matio 10 le litera zanatsoratra kely indrindra nefa lazainy soratra masina ny amin'ny John any fa hoe izao de avy amin'ny anarany raiky ka raha avy any amin'ny anarany raiky izy tokony tsisy zavatra miova be zany
ny anarana ndray ohatran'ny hoe taranaky ny famihan'ny raha coutson, taranaky ny famihan'ny raha mialana, raha miandro soa taranaky ny olona ohatr' zany tsy tokony isy zavatra iofa ka mazava be zany ny anarana de zavatra lehibe io avy any amin'ny anarany ray a ny anarany zanaka nalay ny misaotra anao aho sy fa anao ireny de nomenao ahy zany hoe zay nampatonga ny anarana hoe YHWH de name le zanatsoratra na zay tsy foron'olombelona fa voalazany soratra masina hoe baiboly ihany manazava amin'ny baiboly de zay voalazany amin'ny apocalypse alpha sy omega tokony zanatsoratra tsofoka ao fa tsy i na eo na o ka raha ilazy ianao hoe mampimera hoe teny ianao ve amin'ny teny gasy de teny hoe asoanao tsy tokony olana mihitsy zany satria rehefa zay ny nanarvana soratana atao amin'ny copie de zay no nanao teraka izy teraka galiliana izy teny hébrika izy de tokony tsy fangaro fa tsy hoe greka amin'ny teny fangaro latina ny anarany zany anarana hoe Jésus zany ange rehefa dinianao de ie a teny grek na hoe je de ny susa teny latine ka tsika zany fa misy heviny daholo ny zavatra ka raha ohatra tsika raha vao tsy mandinga tsara de ny miteny ao anatin'ireny fifangaron-javatra reny a lasa ohatrany hoe manjary lasa misy fanahaseviny hafa mihitsy ny ihany ny avoakany ka raha ohatra ianao te halala zavatra misimisy mbola hitantsika zany any arina any de tena misy ohatrany hoe karazana groupena fanaratsy mihitsy manao ny andraikiny hoe za ianao a atao ty ianao ataon'ny ry maka tahaka ny anjely mpamazava mihitsy izy zay ny angeny tsy antony tsy hoe tsara iresahana amin'ireny mpanontany maty na miresaka amin'ny devoly ianao hoe na manontany devoly na manao délivrance io ianao miresaka amin'ireny fanahy reny tsy tsara mihitsy fa ny ataonao a de manontany ny anarany de roahanao izy raha misy zavatra teneniny de tsy mieritreritra zavatra teneniny mihitsy ianao mety marina zavatra teneniny fa ao anatin'ny soratra masina moa zany de hoe aza manontany an'ireny olona mpanontany na miresaka amin'ny fanahy satria fetsy no amarivorivo taona ny afetsiny ianao zay firy taona zara raha tsy misy 100 taona akory ny ainanao ve de andeha aresy anazy soratra masina ihany no ahafahanao mamaly azy ka raha ohatra manazava an'izay soratra zay tsika de voalazany soratra masina sy ny fikarohana ny atao hoe baiboly de ny boky maro dia ao amin'ny matitoko fahenina de efa nanamarina ihany koa fa ho amasinina io anarana io araky ny vavaka nampianaran'ilay mpamonjy eo ko am'izany mivavaha toy izao ianareo raina izy any an-danitra ho amasinina ny anaranao tsy misy heviny ho averiko tsara raha vao diso ny anarana na vao io na ataoko fotsiny ianao bodibodin'olo tany ampianarana be da be ny ankizy ataon'izany hoe tsy anaranao de amianao anarana petaka hoe lehibe maso ty le ngily be ty ohatrohatra zao tsy de tsy anaran'le olona zany fa rehefa anarana de anarana matezitra fa tsy le izy tsy anjaranao mametaka le anaran'olona fa ny anarana tena tokony tononao amin'ny anarana izy ka tsy azoniza hovaina ka ny olona manaova an'io mazava ho azy araka le efa tenenina hoe ny boky izay natota tamin'ny taony elanelan'ny 4 ka hatramin'ny 12 dia navaina tompo daholo ny eo anatiny hatrany amin'ny testamenta vaovao ka hatramin'ny testamenta nanaran'le ray nanaran'le zanaka ka tsy hoe zay tiany mpanoratra mpanatota boky akory no atao na zay tiany olona manana milaza fa manana fahefana lehibe tambonin'ny tany akory no atao fa le tian'le nahary izay ao tsy azo atao tsinitsiny io ka raha ifanohitra amin'inonao takany nazo an'le farao de any metehitra mifototra ny aminao indray ny loza asio ratsy angeny olona mitory an'io anarana io de hitanao tsara izy fa tena zava-dehibe io resaka anarana io raha olona tena nahita za tena efa nahita hoe tena hoe expérience makasika an'izany resaka anarana zany saratra tena maza ary matoa fidiny matoa mitoro de misy antony zay ao amin'ny matitoko 12 ngeva kitsika indray 9:20 matitoko 12 9:20 ary ny anarany de itikiny gentilisa itikiny olona io za de averiko foana tsy jiosy araky ny taranaka ny atao jiosy fa de jiosy araky ny finoana izay manao ny famarinana mandeha araky ny famarinana mararaka ny famarinana rehetrarehetra zay fa tsy hoe nanao satroka kely jiosy ianao nanao lamba jiosy ianao na fombafomba de zay fombafomba ny judaisme rehetra ataonao tsy zay fa mba voalazy io faminanina fa natao ny jetilisa ny mitory an'io
sady rombahany fanjakany lanitra io fa tsy hoe rakoto de manaraka zay ataony rakoto na rabe de zay fa dinio ka na ao amin'ny maty koa raha de efa miteny fanaiza ao amin'ny matitiko valambe folo rehefa mivavaka koa ianao tsy voatery io andeha any am-piangonana fa na de olona ray ary ny tena nefa nisy fotoana manao an'izany rehefa hoe mivavaka de mandeha tena rery mivavaka de fa na aiza hozy izy matitiko valambe folo vakitsika 2020 fa na aiza iangonan'olona roa na telo amin'ny anarako de eo afovoany tsy voatery ihany koa hoe roa io no telo fa na Daniel zao de izy rery mivavaka ao an-trano sokafa mivaravarakely de mivavaka de mety fa am'izao andro farany zao de efa sarotra tena vitsy ny olona tena hoe fatoka amin'ny famarinana zany am'izao satria maty ny fitadiavam-bola maty ny zavatra rehetrarehetra de tsy mety tsony le izy fa de io na roa io olona mivavaka na telo de zay vitsy koa ankeny olona voavonjy amin'ny anarany io tena vitsy ka raha vo indray mandeha fantatra eo anarany io de efa anisany famarinana isaina sy zaraina io ny atao hoe famarinana isaina de zaraina rehefa fantatrao hoe nisy nitory ianao de efa tsy afaka intsony ianao avy ianao raha tambola tsy nalala de mbola le famarinana fantatrao taloha ny tsarany anao hoe nitandrana ny famarinana hoe tsy nangalatra sy nidedy folo hafa fa raha ny anarana kosa efa fantatrao zany manomboka zao torina taminao na lefa aparetaka amin'ny Facebook aparetaka amin'ny YouTube mbola ezahana aparetaka amin'ny arivony manalina mbola alefa amin'ny radio ity fampianarana ity karaha zany tsika tsy maha hoe zointsika manao fananina hoe tsy eno an'le izy de asakasakitsika fa anao teny hoe afaka amin'ny raha nareo satria tsy maintsy zay itory tena farany zay mahery mitsoka trompetra ka io resaka anarana io araka ny fampianarana raha ohatra voalohany laharana 001 ka hatramin'ny 006 mbola avy amin'ny 007 tsika 006 moa zany ty laharana 00 enina ohatra enina ozy izy amin'ny fitenitsika zavatra tena lehibe ty fa tena mampatahotra satria io zany tena anisan'ny laza mihitsy hoe ngevakitsika ingeny amin'ny ny aviny ao amin'ny manlioka aloha raisitsika fa tsy hamaky any Matthieu tsony tsika satria ohatrany iny foana vakiny anditoko fa raiky amby roapolo Luka zafady andininy fafolo Matthieu Luka raiky amby roapolo andininy fafolo aroa izy taminy izy firenena itsangana mely firenena ary izy fanjakana itsangana mely fanjaka ary sorotany lehibe sy aretiny mandringana amin'ny tany samihafa ary izy zava-matahotra ny famantarana ny lanitra io zany na ny tany no mpianatra de hoe oviana zany tonga zany inona ny famantarana raha oviana no avy ery amin'ny 17 famantarana omeo anay ny famantarana zay efa tonga izany de mitandrema fandrao avy misy vitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao izao ho no izy ary koa efa akaiky ny andro koa aza manaraka azy ary andrea tsy tabataba ianareo aza matahotra fa tsy maintsy tonga no hoe izy milaza io zany raha vao miresaka tsika de misy hoe personne anao de personne physique zany olona physique de olona anao karaha miteny izy hoe izy de hoe mitandrema farany vakiny de hoe miteny tenany mihitsy izy hoe izy le Messie na le Kristy de misy koa mampianatra fampianarana diso hoe tia ny tena anarana tena marina fanjaratsika zany hoe ny anamantarana marina de takany hoe ahoana ny amantarana fa volamena ny tena volamena marina tena izy de tsy misy afa-tsy ny fisedrana ihany de ny asidra fijerevana an'le teneuran'le izy hoe midonaka mivadika maitso de midonaka rehefa ohatsy izy takan'izay koa de baiboly ihany no manazava amin'ny baiboly averiko foana fa ny Isaia toko fahavalo amby roapolo andiny fafolo de manazava hoe didy anampididy fitsipika anamitsykely ety kely ery zany hoe didy anampididy reo fiangonana marobe fa misy ireo ny famarinana anatin'ireo ny raisinao fa tsy ny ratsy ao anatin'ireo de ny fanazavan'ireo misy famarinana ny amin'ny fiangonana adventiste famarinana ny fiangonana benjamina misy famarinana ny apocalypse misy famarinana ny amin'ny katolika misy famarinana daholo témoin misy famarinana raisinao ary marina ny voalazan'ny olona fa zay fiangonana miteny hoe zay fiangonana taninao de hoe diso ny fiangonana hafa de marina mihitsy zany zavatra ny diso raha maka amin'ny témoin anao de hoy izy ny témoin diso fiangonana anina makany amin'ny adventiste anao de diso reny fa tsika marina raha makany amin'ny katolika de diso daholo marina daholo filazan'ireny olona reny satria zay le mahatonga an'le misy diso de misy famarinana misy diso de marina fanjaranao manao recoupement amin'ny teny frantsay mitady ny famarinana tahaka ny piozila na puzzle veriko foana paritaka io de anjaranao mitady an'le izy tahaka ny hoe boky fanambarana de
natao sarotra mihitsy ny anarana de nikitikitihina mihitsy nasina ny tour de babel tamin'ny langy isan-karazany fiteny isan-karazany de natao zany zavatra zany mba tonga ny olona tena hojerevana hoe tena tian'le nahary amin'ny fonao manontolo tokoa ve ianao sady hoe le olona mpanara-drendrano fotsy tenenin'ny pastera de ekeko manaraha no fa jamba mitarika jamba de any akady ny farany fa ny marina veriko foana fomba fikaroana amin'ny marina de tsy ny filanao aranofo hoe tia ny vatanao le izy de ino ny toananao fa kapohako mafy ozy ny tenako sy paoly fa sao de zany reny na za mitory ny tsoavitra fa zay le izy ny marina dia any amin'ny endriky le nahary amin'ny olona rehetrarehetra any amin'ny finoana boudiste misy marina any amin'ny finoana musulman misy marina any amin'ny finoana pranisme misy marina anjaranao misy marina de misy diso misy marina nay zany izy finoana zay misy ary zany hoe voalazany soratra masina ihany koa hoe nasiana ozy ny sekta na hoe ny antoko mba aseho aminareo zay tena marina raha tsy asiana zany reny tsy fantatra mihitsy marina mikaroka marina ny olona de eo zay le izy mijaranao mikaroka marina de io zay le fandehany izy fa tsy hoe ianao zay mananeritreritra ny teny hoe marina ianao de aza mieritreritra ny tenanao hoe marina zany fa zay le izy anjaranao mikaroka ny famarinana any am'ire fiangonana marobe reny mihaino ianao fampianarana fa tsy manao mihidy fotsiny hoe ny anay any marina zay tsy haino rehefa tsy protestant de diso zay tsy haino an'izany brahmanisme zany zay tsy haino an'izany bouddhisme zany fa io zavatra ilavana an'izany taola nge mbola resaky tsika an'izany hoe ahoana manao an'izany méditation zany tena manahoana ilaina ve zany fa tena raha ambara zany de piozila lehibe ny famarinana eto ambonin'ny tany de anjaranao no mitady puzzle hoe izy mankasika ny resaka shabbat calendrier zany tena marina tena mila mangady tena angadiana lalina tena ohatrany hoe mikaroka zavatra raha voalazany sotra masina de hoe anao le olona le mikaroka le minier reny mitady tena hoe tena fa tsy angadingadina fotsiny hoe tena marina sabata de sabotsy fa rehefa tena mandika an'io anao tsy sabotsy ny sabata fa tena mbola manaraka ny calendrier marina de tena hafa mihitsy ny ambany ohatr' zay koa ny endriky ny tany tsy boribory araky ny etretiny ohatrany hoe baolina miantona zany fa tinina ohatr' zay koa ny famarinana ny resaka anarana fanahy tsy zay rehetra anarana miseho rererete yahosoana esoana yaona iza de anjaranao misedra lizy takany hoe volamena de misy ny volamena de ahoana tena volamena marina ve fa be da be ny misoloky be da be ny tady zay le hoe dijos business mitady vola amin'ny resaka folokarena satria fa mafy ny fiainana de zay averiko foana izaho teny eto de tsy soratena mihitsy anao pastera na anao inona fa tena hoe mitory tsy anamparaka tsy anamparaka raha io ny tanjona de mora be mandeha mianatra mazia any Afrika any mianatra mazia de manao atao zay zavatra tian'ny olona de tadiavana de anao resaka clientélisme de mahazo olona be da be tsy zay ny tanjona fa mitory famarinana de marina tahaka ny fafolokarena de averiko ihany koa de hoe ny fafolokarena misy hoanina ho an'ny mpitory tokoa io ho an'ny pastera io fa ny ankamaroany tokony hanampiana ny mpitondra tena sy ny mahantra zay ny asany de anaovana ny asa fitirina fa tsy hividianana fiara jejejona makary tsy hividianana anaovanao ny pastera rehare makatsy makaroy fa marina de zany de teneniko atsika fa mana fotoanana atsika zany fa zany marina tena mila zera ny olona manao an'izany tsy mendrika mihitsy satria raha vao ny amona ny mamona no mibahana ao anatin'ny finoana ny ao anatin'ny resaka finoana ny vola ao anatin'ny famarinana zay mahatonga ny soratra masony aza mety atao mpampianatra reo zay mahatonga ny miteny hoe zay tsy mpampianatra fa mitory araka ny famarinana zay tsy pastera zay tsy evangeliste reny fa mitory fotsiny zay sady tsy mpitarika koa zahay voalazany soratra masina daholo zany aza mety atao mpitarika aza atao mety mpampianatra mpitarika anakinay anakiray ihany de YHWH ny rahany zanaka ny rahan'le ray YHWH ny nahary tena miendrika tsy tsara eny fa na YHWH raha de efa nyteny fa ray ihany ny atao hoe tsara fa YHWH de anisany nandray anjara tamin'ny famoronana ingénieur izy la mpitamarika voalaza soratra masina zany ary anisany namorona tsy mbola fony voatsiaro izy ny tany de efa izy fa tsy nanao ny tenan'olo iray mihitsy izy voalaza soratra masina zany aoka tsy ny sitrapoko izy ny atao ray fa sitraponao be da be zany zavatra azo ambara makasika ny resaka soratra masina dininareo soratra masina madiso hevitra nareo tsy fahalalana reo soratra masina
tsy fantatry ny olona fa raha vao apetraka foana hoe ny filanao ara-nofo mahatonga anao mihinana le zavatra matsiro ny ohatra ny kisoa zavatra biby voarara de matsiro aminao iny de voakitikitika tsy hinana nyty tsony azy zany de lasa ahoana nefa voalaza soratra masina zany te metameta vaovao de voalaza zany matetimeta taloha de voalaza zany tsy ny foanana mihitsy zany zany mahatonga misy hoe biby ratsy zany zavatra ohatrohatran'zany zany misy zavatra tena hoe tokony ahitsy ny fafolo-karena ho an'ny averyko foana fafolo-karena de tena ny akamaron'io de tokony anaovanao ny asa soa anampianao sahirana mpitondra tena sy ny mahantra fa tsy ny pastera matavy be kibo sy ny be katikatara sy ny anonan'io raha mitory anao tsara tena hoe tsara ny fitirina ataonao fa raha mbola firenao piraitan-drazana anao sahirana ianao mitaingina ny akamaroan'ny mpivavaka aminao mandeha tongotra sy mandeha bisikileta ianao mitaingina katikatara de ataonao ahoana zany ve tena hoe mialatsiny tonga de miteny an'izany sarotra be fa de zay zany anisany mahatonga ny firenetsika i Madagasikara io tena hoe sahirana satria finoana be da be mitarika ny pastera laza ty zao business fotsiny fa mila zany mametraka an'le famarinana hoe inona tokony voatary lazainy soratra masina de zay hoe raha misy teo mpitarika ozy de aoka izy anery tena misy ny président miteny hoe inona ny zavatra tokony atao de misy tokony andeha anery tena misy ao président ny Karagoanga izay raha tsy diso tena tsy mety karama de zaraino an'ny olona mahantra fanetren-tena lehibe zany de tena hoe tena miaina amin'ny tena de chevaux izy tomobile tena hoe anisan'ny président mahantra nireta ambonin'ny tany nefa ny karama de petsaka ka sarotra amin'ny olona tena hoe tsy mahay manery tena no mahavita an'izany hoe ianao andeha manana vola be de mahita an'iny ianao de imena am'raviravy io angeny isan'ny tena zavatra sarotra ho an'ny olona io resaka mena am'raviravy ny resaboly io e ka tandremy tsara fa reraka fotsiny tory raha ohatra ka hoe tsy anao izara io zany tena zavatra tany raha misy manana akanjo roa de aoka izy amianany anankiray raha manana sakafo anao de aoka ny ame sakafo ny tianao an'ny mahantra sasahirana fa atao inona ary atao inona daholo ny angonana rena nefa anao maty aveo tsy mahatondra natapa-panjaitra ray ary araka le irany zay hoe androany anao mirehare fa apitsanao mety ho lavo tandrema tsara ka hotoizatsika indray manaraka ny ohatraohatra fito na ny 007 fa de mirary soa makasitraka indrindra de fampitona mambavaka tsika amin'ny anaran'ny YHWH le zanaka mba voaraitsika sara soma tsara ny fampianarana mba lalantsika raha misy moa zany ny fanontaniana de afaka alefatsika amin'ny ao amin'ny site web YHCG.goelrian.com izay site web averiko indray mandeha YHCG zany farana foizana ny YHWH congrégation io zany .goelrian.com GOELRIYAN.com de hita mbola andalan'ny famoronana moa sy ny tranokalatsika fa efa mipotra le izy ao amin'ny raha fa mitapy an'izay tsika fa ny zavatra tsara ho fantatra fotsiny dia mitady mpiara-miasa tena hoe vonona itory amin'ny famarinana ny tenako raha milaza moa zany mitory an'ity fampianarana ity zany zao de aty Amerika no mandeha ny fampianarana dia mangataka atsika hiara-iasa ho an'ny dago any mba hitory amin'ny fampianarana zany ho alefatsika amin'ny radio mba ho ahatonga ny olona vo andray an'le izy ho aparitakitsika ity fampianarana ity ataotsika amin'ny fiteny maro isan-karazany ataotsika amin'ny fiteny anglais teny espagnol teny français teny anankitelo aloha zany tena ny esantsika ireo de teny malagasy satria iny voalohany de teny de aveo teny français de teny anglais teny espagnol reo zany tena hoe ahafahana manao ny mampita ny fitoriana ny filazantsara tena filazantsara mihitsy ty satria hatramin'izay de ny afina foana ny filazantsara vakeo io amin'ny asan'ny apôstôly mahakasika ny fanenjehan'olona tsy voararan'ny olona amin'ny asan'ny apôstôly mahakasika nyty resakanarana ty vakeo zay ataotsika ohatran'ny karazana exercice kely zay aiza ao anatin'ny asan'ny apôstôly misy an'izay
revo anarana de tena rarana mihitsy malaza ny anarana io fa tena hery io ka de manatenatsika azoto endray ny fampianarana manaraka ao amin'ny toko ohatraohatra fito mirary soa indrindra eny ary sotra